sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny ainy, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania. Nisy rahona mazava nisy eo an'ny fanahy masina, ary reny feony iray nanao hoe: zanako malalako ity, ilay sitrako tokoa, henoy izy. Nalaigny tao amin'ny evanjely nisoratan'ny Masindà Matio 7:70. Ankafaliana, ankaravona, ampitsikina oentinay miarahaba nareo jiaby agny atokantragno agny mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peontsika ity. Agnatin'izay no ankasitrahany sahady anareo zay mpagnaraka tsy tapaka no sady manjoy hatrany hatrany sanandro ity onjam-peontsika ity. Ka inanty tsika no mahatsiaro sy mankalaza indrindra ny fiovan'ny tompo tarehy, arak'izay ny eglizy no manolotra loha hevitra lehibe amintsika fankalazagna ny niovan'ny tompo tarehy. Izay no entitsika miaigny amakivaky antsika ny fiainagna isanandro. Noho izay nyary, andaitsika iaraka itandregny ihaino ny fampianaragna ndraiky toriteny aroson'ny son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarsson amintsika amin'ny alalan'ny famboaboasagna fitondragna ny teny mamy, teny masoa, teny mahavelombelogno amin'ny fampianarany momba ireo tenin'Andriamanitra maro samihafa aroson'ny eglizy amintsika, ka raisintsika ampitiavana, ampinona izany no sady entitsika miaina mandritra ny fiainatsika manontolo. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, bokin'ny Daniely mpaminagny. Nijery aho mandra-pametraky ny seza fiandrianana, izay nipetrahan'ny antiday anankiray, fotsy ohatra ny oram-panala ny fitafiany, tahaka ny volon'ondry madio ny volondohany, lelafo ny seza fiandrianana, afo mirehitra ny kodiarany, ony afo no nivoaka ny sonono ka avy eo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no natsangana teo anatrehany. Dia nipetraka ny mpitsara, ka novelariny ny boky, nijery tamin'ny fahitana amin'ny alina aho, ka indro nisy toy ny zanak'olona tamy teny ambonin'ny rahon'ny lanitra,
Nandroso izy nankeo amin'ilay antidahy ka nentina ho eo anatrehany, dia nomena azy ny fahefana sy ny voninahitra amam-panjakana, ary nanompo azy avokoa ny vahoaka amam-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra. Fifehezana mandrakizay tsy manam-pahataperana ny fifehezany, ary tsy ho levona na oviana ny fanjakany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vaky teny Masina faharoa, taratasy faharoan'ny Masindapiera apôstôly. Ry ava-malala, tsy nanarika angano tsara lahatra foana izahay raha nampahafantatra anareo ny hery amin'ny mampahatongavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa tena nahita maso ny fiandrianany tokoa.
Endre izany aja mamboninahitra ny men'Andriamanitra ray azy raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'ny voninahitra lehibe nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako indrindra. Ary renay io feo io avy tany an-danitra raha niara nipetraka tamin'ny tany an-tendrombohitra masina izahay, ary mafiorina kokoa ho antsika amin'izany ny soritra faminaniana izay tsara raha dinianareo, fa toy ny jiro manazava ao amin'ny toerana maizimaizina izany, mandra-pipoaka ny andro sy hiposahan'ny kintana fitarik'andro ao am-ponareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nisoratany Masinda Matio, voninahitra andeho anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany nalain Jesoa i Piera, i Jakoba sy Joany rahalainy, ka nentiny tokona tany an-tendrombohitra avo. Dia niovata-re teo agnatrian'izy ireo izy, ka nitavana namirapiratra tahaka ny masoandro, ny fitafiny tonga fotsy mangatsakatsika tahaka ny fahazavagna. Arindro niseho tamin'izy ireo i Moizy sy Elia, ary niresaka tamin'i Jesoa. Dia niteny Piera ka nilaza tamin'i Jesoa hoe: Tompoko, mahafinaritra ny mipetrika aty, ka raha sitrikanao ndeha anao lay 3 izahay, ny iray ho anao, ny iray ho an'i Moizy, ary ny iray ho an'i Elia. Fa raha mbola niteny zegny izy, dia indro nisy feo avy teo amin'ny rahona nanao hoe: ity no zanako malalako izay sitrako indrindra, eno izy. No nandre zany mpianatra, dia lavo ny ankoka sy natahotra indrindra. Fa nanatona azy Jesoa ka nanoina azy, ka nanao taminy hoe: mitsangana fa aza matahotra. No ny andrandra izy ireo, dia tsy nahita afa-tsy Jesoa irery teo. Ary efa nidina avy an-tendrombohitra izy, dia hoy Jesoa nandrara azy ireo: aza milaza na aminiza izay vo hitanareo, ambara pitsangana ny zanak'olona ho velo. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
Terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, izao alady zao no alady fahavalo amby folo mandavan-taona, fa noho izy mifanozo amin'izao daty niany izao 6 aogositra sy zo zay araky ny fafantatra asika fankalazana amin'ny fomba manetiketrika ny fiovan'ny tompo tary teo tendrombohitra. Dia ity fankalazana ity no tsarona manokana ary niany ity. Sara ihany koa ary ry kristianina ava malala no mampasiahy efa fantatra asika fa anio ny fanondrahana ireo tanora marobe mitrotra niaraka tamin'ny papa tany Lisbonne, toerana nanaovana ny GMJ. Araky ny efa naverina matetika amintsika ny lohevitra n'izay GMJ zay dia i Maria nitsangana ny zoro nandeha malaky aingana azo lazaina ary fa mifanaraka amin'izao fankalazana an'io fiovan'ny tompo tare zany lohevitra zany, satria manantena isika fa ireo tanora feno fahasoavan'Andriamanitra nifanozo tamin'i Jesosy nandritra an'izay 2 herinandro zay dia niova tokoa, nibebaka, niova fenitra mahery vaika tahaka ny Maria nandray ny vaovao mahafaly ka vonona nitsangana ny zoro ary andeha aingana miala eto Lisbonne hitondra ny Jesosy amin'ny toerana rehetra neviny. Anavao zao rehetra zao, anavao indrindraindrindra ny fifandraisana amin'ny lafiny telo zay mandrafitra ny mahaolona isika ka ivelomana indray ny vocationtsika olombelona araky ny naharian'Andriamanitra tsika hatramin'ny voalohany. Dia sinona zay fifandraisana telo zay araky ny efa naverimberina tamintsika dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary iverina amin'ny lony ka samy vonona iambina sy kolokolo ity sany edena dia ity tranobe iombonana ity ny tsiraikiraiky. Anavao ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona ka zary ho fianakaviben'Andriamanitra, olo raika sika ziaby, ho mpiray tampo, ho frately toty ka hiaradia, hiaradalana, hideran'Andriamanitra, ankalazan'Andriamanitra amin'ny fikatsahana ny soa iombonana, amin'ny fifanajana, amin'ny fampazakana ny fihavanana sady kristianina no malagasy. Ka izany no antenaitsika sy hitalaonsika ho an'ireo tanora anisiny any Lisbonne ka hanova ny endriky ny tany anaka ny endrin'ny Kristy. Azo lazaina ihany koa fa izany rehetra lazaisika izany ry kristianina amana dia mifanaraka tsara amin'izao synode fahafito iarahantsika manatanteraka zao eto anivon'ny dioseze ka oka isika irosotrany amin'ny fandalinany sy amin'ny vavaka, fa indrindra efa akaiky ihany koa ny fetrehantsika ny fijanonana faharoa na ny dingana faharoa dia ny fankalazantsika ny fianakaviana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana. Ka izay no mahatonga asika manambara fa mifanozo amin'izao fanirahana ny tanora tany Lisbonne izao. Manantena isika fa sy ho ela dia ho vita soamantsara ny instrumentum laboris, fitaovana hoentsika miasa ahafahantsika mametraka torolalana hanampy asika eto amin'ny dioseze hivelona ny vocationtsika araky ny naharian'Andriamanitra asika. Toiza asika ny fandalinam-pinoana ataontsika ahatonga asika ho Kristy mpiara-velona amin'ny olona, ho eglizy, olo velomin'ny batemy, miombona miara-dalana mandray an-tanana ka zary missionnaire tabernakla velona. Enitsika tamin'ny vakiteny voalohany dia ny bokin'ny Daniela mpaminany fa rehefa ao amin'ny tompo tokoa isika dia olom-baovao, miova ny fiainana, miova ny fomba fijery ka hahatonga asika araky ny averimberitsika ho Kristy mpiara-belona, mpanarina, mpanangana, mpanorona fa sy sanatria ho mpandrava. Izany koa no averin'ny masindatera amin'ny vakiteny faharoa fantatsika ary fa matoa niova tarehy Jesosy teo tendrombohitra dia satria fantany mianjoa azy sy ny mety hanozongozina ny finoan'ireo mpianatra ka netiny
tany an-tandrombohitra i Pierre, i Jakoba ary Joany mitendrombohitra dia toerana mangingina ary dia tany niara-ny vavaka izy ireo ka niova tary teo anatrehan'ireo mpianatra izy. Niova namirapiratra tahaka ny masoandro ary fosy manjopika ny tarehan'i Jesosy izay manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina ava-malala, raha te hiova tokoa isika dia sy maintsy mivavaka. Ny mivavaka dia miombona amin'ny Kristy, fiainana misy an'i Kristy ary dia fiainana feno fahamarina, feno fifanajana, feno fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, fiainana mampiombona amin'ny hafa, fiainana mahafoy, fiainana manompo. Ka izany koa ary ny vavaka ataosika menakavy sy ny fandrisika ho an'ireo tanora marobe manodidina ny papa any Lisbonne, mitokana any Fatima, toerany nisehon'ny Masin'ny Maria. Engan'izy ireo sy sika ziaby samy vonina no ny asan'ny fanahy masina iroso amin'ny tena fivoampenitra mahery vaika ahafahasika miatrika izao krizy maro lafo izao. Ary dia izay koa ny risika ho vokatra n'izao sinoda izao ka hiova tokoa ny fiainansika, hiavy amintsika no ampiovan'io, miaraka amintsika, miankina amintsika no ampiova an'izay fiainansika izany. Ka izay indrindra no nahatonga ny Kristy mba ho sapan'ireo mpianatra fa eo anivon'izy ireo tokoa izany voninahitr'Andriamanitra izany, eo anivon'izy ireo i Kristy mpiarabelona ka ahafahan'izy ireo ahita ny fivelaran'ny maholona sy ny olona manontolo. Izany ny finosika ary izany koa no tiany Jesosy ho sapasika sy ho tiany Eglizy ho sapasika amin'izao fankalazana izao, ho sapany tanora raha ny asany fionam-be tany Lisbonne ny papa. Izany ihany koa no sapan'ireo tanora marobe any Lisbonne, ka izany ihany koa no risika vokatry ny fanatanterahasika an'izao sinode izao. Matoa isika mankalaza sy hoe masiary fosiny hoe isika verimberisika fa noho ny asan'ny fanahy masina dia mivelona n'izay ankalazaina izay isika. Raha mankalaza an' Jesosy mivoatareharsika dia mankalaza an'Andriamanitra be voninahitra mamirapiratra eo anivosika ka hamirapiratra koa ny fiainantsika. Ary izay araka naverimberisika teo no irisika, no ivavahasika, no antenaitsika vokatra n'izao fankalazana izao, ary indrindra ho an'ireo tanora marobe any Lisbonne ary ho ansika mankalaza an'izao sinoda fafito izao. Okary ho sapasika fa noharian'Andriamanitra itovy endrika amintsika ho feno voninahitra. Hitan'ireo apôstôly teo amin'i Jesosy niova tare izany endrik'Andriamanitra feno voninahitra izany. Io koa no nahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'igny sika, ahatonga asika eo anivon'ny olona ho Kristy mpiarabelona satria mitondra ny endrik'Andriamanitra isika. Io no andrasan'i Jesosy amintsika raha miombona aminy tanteraka isika dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ireo apôstôly fandrindry Pierre dia vakovava hoe mahafinaritra ny toetra ty, andeha hanorina trano lay telo isika dia ny ray ho anao, iray ho an'i Moïse, ny ray ho an'i Elia, satria teo koa ireo mpaminany ireo ary fantatra izy ireo fa izay misy an'i Jesosy dia miseho miariary ny voninahiny. Ka raha miombona amin'Andriamanitra arisika ry kristianina hava tahaka ny traikefa niainan'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy ireo, raha miara-mivavaka tokoa isika ka miaraka amin'i Jesosy dia hiova tanteraka ny fiainantsika. Izany ny fivoampenitra mahery vaika averimberisika matetika vokatry ny fandraisasika ny fanan'Andriamanitra ka hahatonga asika hiombona amin'i Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay koa no ankalazaisika isaky ny manao eukaristia ary izay no mahatonga asika milaza aoka ny fiainansika ho fiainana eukaristika, mitoetra ao amintsika rehefa mandray an'i Jesosy. Ka izay indrindra nefa ry kristianina havana aoka ho sapasika fa tamin'izay indrindra tamin'ny fiovana tare io no nanambara zava-dehibe Andriamanitra ary nambaran'Andriamanitra ny lalakombana ahatonga an'izay fivampenitrana mahery vaika izay dia sy inona fa ny hoe ity ny zanako malalako eno izy. Ry kristianina ava malala,
izay ny lalakombana ahatongavana amin'ny fivoam-penitra mahery vaika, aiova ampiova ny fiainantsika raha miaino any Kristy isika, asapasika no mahatonga an'izao krizy izao dia satria tsy miaino ny zanak'Andriamanitra isika, ary sapasika ihany koa azosika onona mazava tsara ny antony anaovasika ny sinôda mba ahafahasika miaino bebe koa any Jesosy ary mifampiaino isika, satria raha miaino any Jesosy isika ka mifampiaino dia miova tokoa ny fiainansika, satria eo anivosika ny voninahitr'Andriamanitra ary sy ho lavitra ny fahoriana sy ny fizaliany i Kristy fa ao amin'ny fiainantsika izy, ary amin'ny alalan'ny fiainoantsika ny tenin'Andriamanitra dia siza fa Jesosy dia mahasapa isika fa eo anivosika Andriamanitra, ary io tenin'Andriamanitra io no mamelona antsika sy mampiova asika. Sarobidy tokoa ny tenin'Andriamanitra sy ny Eukaristia ka hahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'ny olona, matoa afaka nitsangana ny zory Maria, izany hoe miverina amin'ny tena asiny maha-olona, satria izay ny dikany hoe mitsangana ny biby no mirefarefa amin'ny tany, ary izay ny ozina nataony Andriamanitra tamin'ny bibilava, ary izay koa dia mitsangana, ary izay no ambarany hoe fisanganako velona araky ny fantatra asika amin'ny Paka. Mandalo amin'ny fahafatesana dia mitondra fiainana, ka matoa i Maria mizoro niazakazaka nandeha aingana dia satria avy nahay nandray ny tenin'Andriamanitra izy dia Jesosy tamin'ny alalan'ny Ely. Mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra isika raha tia isika hiova ny fiainantsika, ary izany raha teo nikendresika amin'izao sinôda izao, ary izay no antony ny fifampitrahofan'ireo tanora marobe tany Lisbonne mba hahay andray ny tenin'Andriamanitra ka hiova ny fiainana. Ka rehefa avy tany tendrombohitra ireo mpianatra dia nidina ka nanohy ny fiainana andavanandro sy tahaka ny taloha isony, satria efa nahita an'izay voninahitr'Andriamanitra izay. Nambaran'i Jesosy fa izaly izy, toy izany koa isika miaina ao amin'ny Kristy dia ho poteny isika. Io no ambarany mason-dahapolo, na dia potena aza izy dia amiratra trany. Manambara koa i Piera amintsika fa mampisangana antsika i Jesosy, ary aza matahotra maniraka antsika i Jesosy. Ny fankalazantsika ary ry kristianina havana, ny fivoan'ny tompo tare dia manampy asika asapa fa eo anivosika ny voninahitr'Andriamanitra. Asapasika koa fa tsy maintsy mijoro isika manambara ny finoansika eo amin'ny mpiarabelona amintsika, ka hahatonga n'izao tontolo izao ho fonenan'Andriamanitra noho ny fiainantsika amin'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay. Io ny fivelomana indray ny vokasiontsika araky ny naharian'Andriamanitra antsika tamin'ny voalohany, arakaraky ny fiovan'ny fosika hitovy amin'ny fon'i Jesosy, ka hitondrasika n'izay fo mizara fitiavana, mamelona fitiavana, ahatonga ny tanora miatrika ny GMJ aty Lisbonne na ireo sy miatrika anahaka ny Masiny Maria na nandray ny teny dia Jesosy ka vonina izitsangana hiazakazaka amonjy ny manodidina dia zary ho Kristy mpiarabelona, ho génération mpanorona mikolokolo sy mikarakara ny tontolo iainana, vonina hikasaka mandrakariva ny solongonana, ampamiratra tahaka ny fiovan'ny tompo tare ny tany, ka andova ty tany ty ity tranobe ombonana ity, ka anjary ho toerana ahitana ny fivelarana ny maha-olona sy ny olona manontolo. Raha tia isika hiova ny fiarahamonina dia oka andray ny voninahitr'Andriamanitra isika, ka amirapiratra satria ny fosika no miova ny fosika satria malemy fanahy isika. Araky ny fampianaran'i Jesosy sambatra ny malemy fanahy fa izy nandova ny tany, ka izay indrindra ary raha tia isika hiova andray ny tenin'Andriamanitra isika dia oka anahaka ny Masiny Maria, anana ny fahalemem-panahy, anana ny fahadiovampo, tahaka ny nataon'i Jesosy niaraka tamin'ny apôstôly, ny ataosika menakavo eto amin'ny dioseza amin'izao sinôda izao. Miara mampiakatra ny finoansika isika, miara mampiakatra ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny alalan'ny fiaraha-midinika, ka manantena hiova isika ary ampiova ny fiainantsika, ary anana fivoam-penitra mahery vaika. Niataka
i Jesosy niaraka tamin'ny Pierre sy Jakob ary Joany. Isika izao no ireo apôstôly niara nivavaka tamin'i Jesosy ka hitondra izany fo vaovao izany koa ampiova ny endrika izao tontolo izao, ny endriky ny fiarahamonina ka amirapiratra izay fiovana izay amin'ny alalan'ny fiainansika ny avao ny fifandraisansika amin'ny zavaboary, ny avao ny fifandraisansika samysika, ny avao ny fifandraisansika amin'Andriamanitra, ary zay ny atao hoe fiovana sora, zay ny dikany hoe fiovantare ankalazaisika an'io ka iova endrika ny fiainantsika andavanandro ka zary ho génération de bâtisseurs et de constructeurs isika fa sy sanatria ho génération de démolisseurs, de destructeurs. Manorina tontolo vaovao isika araka ny voalazasika mivavaka fiomanana tamin'ny GMJ, manomana tany sy lanitra avao amin'ity tranobe imbonana asika ty ka amin'izay hiata-pinaritra ahay ifankatia hiavao tokoa ny fiainansika, amirapiratra ny fiainansika ho Kristy mpiarabelona tokoa isika ka ireo manodidina asika ilaza hoe mitoera reto aminay andao anao tranolay satria mahatamana ny fiainansika lavitra ny krizy isika engany ho tranolay ahatamana tokoa ny olona ny fiainansika andavanandro amin'ny fiainansika tontolo ny andro ka manasa asika hiavao tokoa ka anavao ny fiainan'ireo manodidina antsika. I Jesosy niova tarehany anampy asika amin'izay ataosika rehetra ka ho fiainan'i Jesosy ny fiainantsika fa indrindra isika miatrika izao synode izao ka zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona tokoa ny asika. Masiny Maria reny io ampio zahay mba anahaka anao ka ho vonina isangana ka andeha malaky aingana hitondra an'i Jesosy ho tabernakla velona amin'ireo manodidina anay. Masinday Josepha mivavaha ho an'ny fianakaviana mba ho tena eglizy kely tokoa ka ahafahany miatrika izao krizy mafy izao. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asansika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asansika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.